Karakara ny etsika salon de l'habitat andian'ny fahinana amby folo mitondra ny fanazavana sy ny fihetsepo tao anatin'izany ary solotena mikarakara. Anay organisateur dia afapo kanefa maha olombelona sy maha professionnel dia tsy maintsy mitady zavatra tsaratsara kokoa sy metimety kokoa araky ny fahitanareo ny stand ny exposant rehetrarehetra dia nisy fivoarana dia fivoarana be tokoa tamin'ity taona ity eo amin'ny fomba fampisehoana ny fahaiza-manao sy ny traikefan'ireo orinasa izay tonga exposant ny salon de l'habitat. Marihana koa angamba afapo izy zahay satria maro dia maro ireo orinasa izay voatery lavina izay tay hiparticiper amin'ity salon de l'habitat ity tamin'ity taona ity nefa ny tsara marihana tsy misy hall d'exposition ngeza indrindra no ity efa ananatsika amin'izao fotoana ity amin'izao zay antony mahatonga anay hoe afapo kanefa amin'ny lafiny ray misy zavatra tokony ho atsaraina ihany amina resaka infrastructure zany tena nisongadina zany dia ireo promoteur immobilière zany hoe somary maromaro ny demande n'ireo société ireo hiparticiper zay ny tena zavatra goavana be indrindra sy ny manodidina ny tao-trano moa zany amin'ny ankapobeny satria raha misy ny promoteur immobilière tsy maintsy misy ireo olona amin'ny produit izay mifanaraka amin'izay.